ahoana marina? Tena vahoaka ve no tsinjovin'io mpitondra io? Raha ny zava-misy sy iainan'ny vahoaka malagasy no jerena dia miemotra amin'ny lafiny maro i Madagasikara. Tsy misy tapopoka ireo fampanantenana maro. Izay no lazain'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritry ny fampelezan-kevitra. Teny misy avoana ampandriana saim-bahoaka avokoa izay no lazaina rehetra, fa tsy misy paikady matotra amin'ny fanatanterahana azy. Tsy manambola ve ny fanjakana? Sa ilay paikady mihitsy no tsy voavolavola tsara, anoka saratra ny manatanteraka izany? Etsakila ny aya amin'ny famotsimbolam-bahoaka. Aka ohatra iray isika. Tamin'ny volana Novambra 2024 no nankatoavina teo anivony ny filan-kevitry ny minisitra ny fananganana orinasa-panjakana antsoina hoe SPM. Anafatra sy itsinjara entana ho an'ny mponina. Ireo entana tena iankinan'ny aim-bahoaka toy ny solika, ireo entana miankina tanteraka amin'ny fanafarana entana avy any ivelany, raha nambara tamin'izany fotoana izany. Roa taona aty aoriana isika izao. Aiza ny vokany? Tena mipetraka ve ilay SPM? Sa anarana sisa tsy maty toy ny IEM sy ny Plan Marshall? Tena miasa sy namahaolana araky ny noresahana tany ampianomboana ve ny SPM? Vary mora indray na indro manafatra no re. Ary amin'izao vanim-potoana mampamaivay ny krizy ara-politika sy ny toe-karena, indrindra fa ny ara-sosialy izao, vao mifokely indray ny hoe ho avy ny vary 9 taona hiatrena tsy fampina ato anatiny. Ankoatr'izay, solika fili-tapitisa na 4 miliara litatra ary zany no efa nampidirina tao anatin'izay roa taona latsaka kely ny sin'izay, ary nampiova ny vidiny ihany koa ve? Mailaka anangana rafitra sy anaoko sehoseho, fa ny vokatra avy eo tsy hita soritra. Ny vidiny solika aloha dia fiakarana aza no ahina iseho satria efa nilaza ny teo anivony ofisy pirenena momba ny akoranafo na ny OMS fa efa tsy mifanaraka intsony amin'ny vidiny iraisam-pirenena ny vidiny solika ankehitriny. Ary mirona kokoa amin'ny fampiarana ny vidiny tena izy na ny vérité des prix. Ny resaka ny famahafao teo aloha teo, mo nampiova ny vidim-piainana, indrindra ny entana nilaina tamin'ny andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy ve io paikady io? Raha ny resaka vidiny menaka, zary fomba fialana bala ataon'ny fanjakana ny hoe miakatra ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Any ka efa hatramin'ny 4,000 sy 2 ariary ny litatra amin'izao. Ny orinasa mpamokatra menaka teto notorana sy ny potehina no ny lonilony politika tamin'ny taona 2024. Any ka ny karana no manao izay dany kibony amin'izay tiany atao. Nambara nisy olom-bavam-bahoaka iray avy any Tomasina aza ny volana Marsa 2024 lasa teo, fa izay orinasa mpamokatra menaka te hisokatra dia gafina nasomparana fa iray ihany no manjakazaka eto. Motsy izany no efa namotehana ny hafa. Ny vidim-bary moa dia lasa fiomezana ilay hoe ny kapoka no amboarina anara-penitra. Tsy takatry ny kely vola izao ny atody satria efa 500 ka hatramin'ny 570 ariary ny vidiny ray amin'izao. Ny fantaniana mipetraka hatreto dia ny hoe mbola azo antenaina ve izao fitondrana izao manoloana ny olana izay hatrehan'ny malagasy? Ny fahatsapana ireo rehetra ireo no nahatonga ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra anao fikonando lehibe na kongresy satria efa latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka malagasy. Izany moa dia amin'ny alalan'ny asa isaky ny voamiera no ikarohana vahaolana. Hoy mantsy ny Filomary Karavalomanana hoe misy zany ny fivoriana hitambaram-be, ary misy ny fotoana izay ahafahan'izy ireo midinika manokana tsy maintsy mahazo daholo mihitsy rehetrarehetra amin'ity ndefa mandeha ity. Anangana voamiera maromaro sika dia ny voamierany na commission filazana azy voamiera politika,
ny voamera politika dia andinika manokana mihitsy ny tsy fisian'ny demokrasia ny didy-jadona ary ny fanaovana raha-matahoara na ny intimidation. Ny voamera politika ihany koa dia andinika ny tsy fanajana ny fahalalahana fototra, ny fahalalahana manao hevitra, ny fahalalahana manao fivoriana akalamanjana. I voamera io ihany koa dia andinika ny fahalalan'ny mpanao gazety satria mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia hita fa voarahona misy raha fandrahonana sy tsy famelana izy ireny ilaza ny heviny marina. Ny voamera faharoa dia ny voamera sosialy sy ny ara-toe-karena, ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka, fiakaran'ny vidin'entana izay tsy hahafahan'ny olona mividy azy intsony satria ny fahefa-mividy tsy maharaka an'ilay izy. I voamera io ihany ny sosialy sy ny ara-toe-karena dia jery manokana ny kerehany atsimo sy ny fampianarana ary koa ny tsy fampiana ara-tsakafo. Ny momba ny jirama dia hodinihana manokana satria tena isy olona izay tena misahana manokana andinika an'izy io satria io ny tena fosotra misy eto Madagasikara, eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoantanana izao. Tsy izy tsy mikaikaiky hoe izay tsy manana rano. I voamera ihany koa dia hijery ny tsy fisian'ny asa satria voamera ara-sosialy sy ara-toe-karena. Amintsika miresaka izao dia maro ary tena tsy hita pesipesena mihitsy ny fahavoazana mahazo antsika, tsy voafetra mihitsy ny tena tsy voalanjalanja intsony satria ilay olona voatery manakatona ny orinasany vokatra izay fisotro ny jirama zay, ary koa ny tena tsy ahafahany manatanteraka an'ilay asany noho ny ara-toe-karena tsy misokatra mihitsy, tsy mety satria betsaka loatra ilay tsy rariny sy ny fanenjehana azy ireo. Ny voamera fahatelo dia voamera ny fitantanana raha-panjakana, ny fitantanana raha-panjakana, ny fisaraha-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka, mpanao lalàna ary ny fahefan'ny mpitsara dia tsy voahaja mihitsy araka ny volazo anatin'ny lalam-panorenana. I voamera io zany voamera manana n'ireo olona izay manana maizy azy, mahafantatra tsara zany hoe lalam-panorenana zany, mahafantatra zany hoe exécutif zany, mahafantatra tsara zany hoe raha-pahefana raha-ny mpanao lalàna zany na zareo amin'ny parlementaire. Ny tsy fisian'ny firenena tsara tantana dia voamera koa ny jery azy, ary indrindra ny tsy fijerena ny lara-pahamen'ny vahoaka izay tena anisan'ireo ilay fototra na ilay zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra zareo na tsy nindrareo jerevana intsony izay tena mamay maiky amin'ny vahoaka ny zareo ilainy maiky dia maiky, tsy mamaiky azy marina fa ilaina dia ilaina ny fotodrafitrasa izay veriny fa misy amin'izao fotoana izao ampiseovana na vidy zay, fa tsy zay ny tena ilain'ny olona fa ny olona ny haniko hohanina, ny vidin'entana vidiny, ny rano sotroina mba misy ao aminy, ary koa ny ahafahany malalaka tsara mamokatra mba tsisy manjo azy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. I voamera ny fitantanana raha-panjakana izay isahana manokana mihitsy andinika lasa lavitra be mihitsy izy miaraka amin'ireo ilay antoko-pinoana toy ny FFKM sy ireo mpandinika ny fiainan'ny vahoaka eny amin'ireny fokontany ireny, eny amin'ireny commune ireny. Voamera ny fitsarana, ny voamera ny fitsarana dia ny fanitsakitsahana lalam-panorenana, ny fanaovana ny lalàna amin'ny fe, ny fanoherana sy ny antoko-panohitra, ary indrindrindrindra ny fitsarana tsy mahaleo tena. I voamera io zany hijeran'izay. Manaraka dia ny voamera ny fandriam-pahalemana. I voamera ny fandriam-pahalemana io dia hijery hoe inona marina ny tena ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Move izy tsy ampy fitaovana, move izy tsy mandeha araka izay heveriny fa asa tokony ataony ny asa mpanaovina azy, toy ireny manaraka sy mijery olona sy miandro ny tanànan'ireny mpanan-karena ireny na ireny vahiny ireny. Hijery izay zareo voamera ny fandriam-pahalemana dia isahana hoy aminareo
manokana mombany hoe inona marina ny tena andraikitra ny mpitandro ny filaminana eto amintsika fandrimpahalemana ny eny ambanivohitra renivohitra ary indrindraindrindra ny fandrindrana ny asa mpanaovana an'izy ireny fitaovana enti miasa sy ny vola enti manana amin'izany izany tokoa ny tena paikady matotra vina mpiarahamonina matipaika mba ho fampandrosoana ny eny fotony tokoa izao no ilain'ny vahoaka malagasy tsy misy izay tsy mikaikaika ny vahoaka ankehitriny kanefa ireo mpitondra tombogalabona sy miadam-pinaritra amin'ny volam-bahoaka manjaka ny kolikoly saingy tsy misy na hiditram-ponjana dia efa ahitana pirofo nitohoka amin'ny tendan'izao aza ity mantsy no fanadiadiany mahakasika ny teti-bola nampiasaina ho fanamboarana ny sekoly manara-penitra nilaza ny transparency international fa tsy mazava ny vola nampiasaina sy ireo dingana nataon'ny fanjakana tamin'ny fanamboarana EPP manara-penitra kolikoly sy kiantrano an-trano no nambarany ity sehatra iraisy tamin'ny-pirenena miady amin'ny kolikoly ity fa misy tsy aivina fa ny volana oktobra 2024 teo no nivoaka ny fanadiadiana ary nahafantarana fa nisy resaka kolikoly teo anivona Cisco 40 ao anatina renivohim-paritany enina tafiditra ao anatin'ireo moa ny EPP manara-penitra Fianarantsoa sy Toamasina ho an'ny Toamasina manokana efa maro ny fahasimbana toy ny tafo mitete ny rindrina mitritra mipetraka ny fanontaniana aizany mangarahara izay no zava-misy afa ny marary ny vahoaka fa ny mpitondra fanjakana kosa manjaka ny ankehitrano an-trano amin'ny famotsim-bola dia hoy ny mpanao politika hoe lara-pamena aveo fanaovana akanja manara-penitra mihoatra amin'ny hoe ny olona maty ary atsimo tratra ny ahitany mampalay loatra n'ilay fifidianana tao reny ny 180 millions de dollars ny laniny sasany ianao nefa ny raha ny tena marina tokony ho lany zay ny problème dia zay no ilaina fongarina aingana fa raha tsy zany dia mbola hita financement occulte ihany reo mbola angalatra ao anatin'ny fitondranany ihany reo dia mbola olany indray reo dia olona mpangalatra olona mpanao financement occulte indray nitondra ny firenena raha resaka fotsiny ohatra resaka covid io zao raha niteza manokana mijery ny olona tena marefo ka tratran'ilay covid matetika ireo miditra hôpitaly ireo nefa tsy betsaka raha misy dia misy eto Madagasikara indray ataoko hoe roetsy dia roetsy ve dia tsy zaka amin'ny fanjakana ny miantoka zato isan-jato ny fitsaboanan'ireo ka tsy hain'ny fitondrana iny manao priorité hoe reto tena maika ilaina iadina aingana fa reto aloha mbola mpandeferina fa raha mahavita kanja manara-penitra zany ianao tsy mitondra inona firy loatra eo amin'ny fampandrosoana le fireneny zay mbola aingitraingitra zany mihoatra ny hoe ny any amin'ny transport na ny any amin'ny koa ny tourisme zay efa mikaikaika ny olona amin'ireny secteur reny tokony any no ilofosana aloha hoe ahoanany amin'izay marina mihitsy izay voalazan'izay resaka fotodrafitrasa sy ny kolikoly amin'izany no voaresakitsika teo fa raha resaka amin'ny fanondranana antsokosoko dia fantatra izao fa ny volamena teo amin'ny 7 kilao iny dia sinema fotsiny tsy ampafiry ny mivoaka isan-taona eto izany fa iny no sendram-batratra mbola mitohatra amin'izao ny famoahana izany volamena izany ary raha ny antotanisa azo dia hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 20 taona eo ny volamena tsy ara-dalàna na ny trafika illicite mivoaka eto Madagasikara sahala amin'izany ihany koa ny resaka vatosoa 700 millions de dollars isan-taona no mivoaka any Madagasikara ary mbola antsokosoko hatrany izany azadino fa ny safira gazy dia eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 80 isan-jato ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany dia tsy miditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana akory fomba roa ihany no ivoany zany eto amintsika raha ny vaovao azo dia na an-dranomasina na eny anabakabaka dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana moa ny tsy hafahana amin'ny fehizany nosy manko i Madagasikara fa tsy tany midadasika be akory ny varomaizina sy ny afera no manjaka fa ny fiainam-bahoaka sy ny olana trehan'ny vahoaka malagasy tsy misy iraray ny mpitondra izany
Zarytsikaritra mihitsy azany tsy fanosehana ireo tantsaha amokatra, fa miaina amina fanafarana vary isaky ny mihetsika ny mpitondra mba anaovana fanabadona ny vahoaka noho ny fahasahiranana misy io, ka tarigetra ny anaovana fizarana vary etseroa izay tsy mahavita taona ny vahoaka akory. Ny vidiny lavan'io izay ninina nofeheziny mpitondra noho ny tombontsoa manokan'ireo mpandrarà izay manodidina azy ireo. Ny tantsaha eny fotony no mizaka ny tseranyainy. Fampiakarana izany anefa no lainga be vavana tao tamin'ny fampelezan-kevitra. Efa tsikatra raha teo fa efa miomana amin'ny fifidianana 320 ny mpitondra, ka atao ny ezaka rehetra mba anampenana indray ny masony vahoaka malagasy amin'izao tsy fahombiazam-pitondrana izao. Tanana efa zatra mitsotra io hoy ny fomba fiteny izay, ka sarotra ny amokina azy. Raha rotaona nitondrana aza toy izao ny fahavoazana, maika fa hieritreritra anampy 5 taona indray, fa ahoana marine. Ahoana marine?